Kavana amile morontsiraka izahay dia olona mianatra fa tsy nianatra anareo e. Taonora avy eto Arivo, Merina avy eto Antananarivo no hitondrana Antananarivo. Fa za kandidana tolotry ny atoko tiako Madagasikara. Zany tiako Madagasikara zany ka atoko manana maizy azy zany. Efa nihoatran'ny 20 taona mahery zany no nanao politika ary na isan'ny tena joro zany amin'ny hoe atoko mpanohatra ary tena manana maizy azy. Fa tsy atoko kely voaray ranon'orana ery dia tabataba ery hoe avita zavatra. Ny atoko tiako Madagasikara efa nandalo sedra ary efa voazatoetra zany. Matoa izany natolony teo matoka izy zany fa tena hanao azy tsika. Zay le izy. Manao ana daholo tsika rehetra. Tsy tokony mbola hanao ty vidéo ty androany fa mbola reraka ny faradoboko izay natao teny amin'ny collision Manjunjumbe Maly. Satria hitantsika ny proof fa hipoka tanteraka ny kianjan'ny collision mana proof reny fa mbola mafiorina ny mpanohana volomboasary eto Antananarivo manerana ny Madagasikara ihany koa. Fa hiditra kely aneo nalahelo koa amin'ny zavatra nilazain'ny kandida anankiray teto amin'ny tambajotra Serasera ato tononoko anarana satria efa miparitaka any ny vidéo Tojo Ravalomanana izay nilazany hoe anareo avy amorontsiraka-reo izy izay avy eto Antananarivo ary anareo tsy nianatra ohatranahy. Endrika fanambaniana zany toko kilasy toko vavy. Mbola manjaka ihany zany ny fanafikavam-bolokoditra amin'ny anarana izay hoentiny kandida anankiray eto Ravalomanana. Tsy omeko tsiny satria ino antony zavatra efa nataony dadany izy io nanomboka tamin'ny 2000 efa nanjaka zany fanafikavam-bolokoditra zany nataony Marc Ravalomanana. Tonga teo amin'ny fitondrana izy napetra ny ho côté des services zany ny avy amorontsiraka rehetra araka ny filazan'ny Tojo azy satria no antony natao fangalana vato fotsiny zany ny côté nanomboka ary ny afara ny tondrany Marc Ravalomanana. Amin'izao fotoagna dia misy kandida izay zanany ihany amin'ny anaran'ny tokotima eto Antananarivo. Mbola miverina ihany foana ny fanavikavana satria zavatra efa lalimpaka ao anaty fony zareo ny fanavikavana mbola tsy afaka mihitsy hatramin'izao dia somary malahelo ihany ny tena amin'ny mahasam'ny malagasy. Ny côté tsy sanatria olona tsy nianatra araka ny tenenin'ny kandida Tojo Ravalomanana fa olona manana ny maizy azy mitovy amin'ny eto Antananarivo ihany. Izahay koa zany tsy tianay ny manavakavaka foko za indrindra ka moa zany miaramonina eto amintsika ary betsaka koa zany ny avy eto Antananarivo miaramonina any amin'ny faritra. Inona no mahatonga an'izany fifankatiavana no tsara indrindra fa malahelo ihany ny fo ary tohana tanteraka na ino an'iny resaka nataon'ny Tojo iny satria zany fiatsaram-belatsihy foana zany niainany zany famille Ravalomanana zany hatram'izay ka hatram'izao. Matoa iny resaka iny nivoaka tsy zavatra noforonina androany androany, efa mihodina ao anatin'ny fo avy any amin'ny farahatoka dia nivoaka anatin'ny vava. Zavatra efa anatin'ny raha mihitsy le fanavakavahana
dia iny izy tafaseho masombahoaka tsy lera iny. Soa ihany ara nisan'iny mba hahatonga saina ny izay mety mbola ho voafitaka amin'ny lenga tsara lahatra. Efa ianareo zany tsy zany iseho masina ito efa nisy ny didy folo fa mbola nanome didy vaovao ny Tombo Kristy mifankatiava ianareo izy. Resintsika malagasy zay ifankatia-tsika ifanometanana amizay miaraka mandroso. Makasitraka tomboko afaty zany Nagasidagan itankan sa sumintero ang pento. Ay sa mga naratang ni Bubutan Fakiteo. Ay sa nakalang ni Bubutan Farua. Ang Bubutan ni Fuadori. Atas kaitia ka ada sa sika isulong ni Bubutan Fuadori anjani Fintendena na Kensini. Okay. Ay sa Bubutan Fuadori. Basbe! Olha Bubutan Faru! Bubutan Tanteru! Bubutan Faevata! Fadimi! Faena! Madame Lele, tungan lera, reto no arivolado sy maty ny ray anka. Eto amin'ity kianjany collision manatsonjombe ity no nisafidiana ndraiky mpiarady, mpiara-mitolo ny volomboasary mba hanomezana anao ndray ny toky sy ny voady fa andro sisa no isaina amin'ny 1 ny volana Desambra iaraka itsika rehefa ny adiny ifidy ny numero firy iza mety izao nandalo tety Omalial ary ny zavatra tsapako dia izao no tena fitiavana ny akoha satria niaritra mba hifankahita androany iray saina androany ary aneho ny firaisankinatsika androany koa tiako ambara eto satria maro koa ny manaraka atsika ny tokantrano any. Betsaka ianareo namana, fianakaviana, mpiarady, vahoaka Antananarivo izay naniry hoeto androany anefany dia voatery notoanana satria efa feno tanteraka ny Coliseum. Koa ho anareo rehetrarehetra ny tokantrano miaraba anareo misaotra amin'ny fanoana anareo. Ho atsika eto kosa dia misaotra anareo manokana ho namaly ny antso. Iarady isika, iarakan-droso isika, anohy ny fampandrosoana isika miaraka. Na inona ny fanaratsiny na inona no fankalana tiany sasany foana sesika ny atsika mazava ny fitiavana no lehibe indrindra. Ny azy fandatsana, ny atsika fitinjovana sy fanampiana ny besiny maro izany lara-pamea atsika. Ary tsy hitsahatra isika raha tsy mipaka any atokantranonareo tsirairay izany fampitsinjovana izany.
hanampy anareo aho. Anakaiky anareo foana aho. Hitsinjo anareo aho. Ary tsy hamela anareo irery aho. Izany no ataoko lara-pameana rehefa tonga ben'ny tanàna Antananarivo ny tenako. Androany dia voaporofitsika fa tsy nasakana antsika velively ny fanaratsiana sy ny fanenjehana. Ary io koa tsy hisy asakana antsika satria ny fandresena efa azontsika. Roapolo andro izay nanantona anareo namangy anareo nitsidika ireo tokantrano maro teto Antananarivo renivohitra. Nitetiny tsena namakivaky ny lalakely maro no mbola tsy vita. Maro ny asa tokony mbola tanterahana. Ary izay indrindra no antony itenenako anareo hoe amin'ny 1 Desambra isika rehetra hiaraka hifidy Andatsabato ny numéro 7 satria teneniko anareo lohina ny antony andraso aloha izao irery no candidat nahatety ny fokontany 2016. Ary tsy vita izany raha tsy nisy an'ireto namana député ato amin'ny Rimara ireto nanampy niaraka n'ireo conseiller municipal marobe namana nanao ny asa rehetrarehetra, nanao fampiofanana, nikarakara fanomezana sakafo mafana, ny fizahana ara-pahasalamana teny aniron'ny boriboritany enina. Hatreto tsy misy mihitsy ny fankalana andresy fitiavana izany tsy misy mihitsy ratsy andresiny tsara izany. Ary tsy misy mihitsy maizina andresy ny hazavana izany. Ary tsy nitsikerako no mitondra ny fampandrosoana fa ny asa sy ny finiavana naseho atsika izany. Amin'izao ary dia mangataka ny ODA anao an'ity hira ity anamarinana an'izany fandresena firaisan-kina izay eto amin'ny Coliseum mety izay androany. ODA anao seany DJ Alzara Mexico! Numéro fini! Azra Tamascareta, numéro 7.